Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa fanaon'ity taon-tsaha iray ny mivarotra dibera amin'ny mpanao mofo iray teo an-tanàna misy azy. Indray andro anefa dia tapa-kevitra ingam-panao mofo mba handanjany dibera izay novidiany tamin'ilay taon-tsaha mpivarotra dibera raha toa ka tena lanja marina tokoa no omen'ilay taon-tsaha azy na tsia. Rehefa nanamarina ny lanjany dibera nefa ilay mpanao mofo dia tezitra mafy satria tsy ara-dalàna ny lanjany dibera nomen'ilay taon-tsaha azy ka nanapa-kevitra ingam-panao mofo fa hitory ilay taon-tsaha ka hampiakatra izany any amin'ny fitsarana mihitsy. Rehefa niroso ny fitsarana dia nanontany taon-tsaha mpivarotra dibera ny mpitsara raha toa ka mampiasa fandrefesana tsara izy na tsia. Dia namaly ny mpitsara ilay taon-tsaha ka nanao hoe: "Tompoko, olona tambanivohitra ary tsy manana fandrefesana ara-dalàna, saingy manana mizana kosa." Dia nanontany an'ilay taon-tsaha indray ilay mpitsara nanao hoe: "Ahoana ary ny fomba andanjanao ny dibera izay ataonao?" Dia izao no navalin'ilay taon-tsaha: "Tompoko, efa fotoana maro lasa izay dia mpividy mofo 1 kilao amin'io mpivarotra mofo mandrakariva ary isan'andro rehefa tonga mivarotra mofo amiko izy dia apetrako eo ambonin'ny mizany izany ary ny dibera mitovy lanja amin'izay nomeny no omeko azy indray kosa. Ka raha misy izany olona tokony ho enjehana sy ho tsaraina tompoko dia tsy izaho, satria ny lanja izay nomen'ilay mpanao mofo tamiko ihany no nandanjako ny dibera izay nomena azy." Eny tokoa ry mpiaino namana, aza manao ratsy fa miverina aminao ihany izay ataonao. Izay afafy dia tsy maintsy jinjaina. Ny ohabolan'ny Ntaolo ihany koa dia manao hoe: "Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina." Ka raha tianao anao tsara aminao izany ny hafa dia manaova ny tsara amin'izy ireo ihany koa. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava izany ao amin'ny Lioka 9:9-30 manao hoe: "Ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa." Amen. Sanandro mufunaina raswa pufaza malaina fatumuchani andiza Takido enuyane nabuku mianu wiza saya mahayet anguvizo Ankizy mahay makatu. Akis malakas maminaja manicha Akis malakas mahuvizo tutubiza. Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharan'izao indray. Efa vonina tsara sika rakizy anaraka tantara. Fa hono aloha ianao ve rehefa atsony dada na atsony neny anao raharaha kely isan'andro dia faly sa tezitezitra sa monmonina vao manao izany? Tsara ve izany toetra izany rakizy? Ndeha ary sika anaraka ity tantara iray ity dia hiaraka indray lesona avy amin'izany. Meno tsara daholo
tsara no soratany Eki andrenesana ao any Danta sy Fanja. Lila tonga indray ahoana tompoko mba miangavo kely neny raha mba mety am'se fa tena vizana torovana nanasa lamba be ka zao mba mifoaza marainy se de mba areheto ny afo rehefa vita zay de manokona sakafo. aleo modikena aloha androany sao zatrazatra neny za tsy miditra am'izany neny kose za koa nge mba visake nanosika kalesy nanao dimba za ela be de avy eo nanao kanety ifo maraina mangatsika sady ny andro zao ririnina aloha ataoko tsy maninona dray faly neny faly be misy akondro 3 retsy andana lay voany se zao Lila ny zaza endry pakato mahafinaritra neny de mahazo valiso oe sotra neny aleo ny akondro alaiko de arapako avy etrany sady Lila vizambizana avy tany etokotany oay de falifaly ery mbola ifo maraina mo hitako tava fo ndry faly neny fofo ny vilany sy ny lovia jereo milamina avokoa andray efa masaka ny loka efa masaka ny vary ny voatabia sy karaoty efa vita lasary tena faly endriny zanako ndry faly ery lay nentiko manomboka androany ny akamona de ariko sady fifanampiana ny ato an-trano vo maiko faly neny raha ho alaiko zao ny rano neny neny ahoana zay Lila ny hoe mifanampoka tena ilainy mariny zany ka zao loaraneny ny vary maraina fa Lila kosa atsaka rano vetivety ho fenoko avokoa rety sinikely rety ka mety sa tsy mety dray tena mety zany Lila miasa mandrara andao iarahana mamita tena mirereny neny mananjanaka ny se sady ny makarano angery Lila mampatanjaka ny fe zany mihitsy ho azy neny voatra etsika ny vatana de to malemilemy hoe misaotra n'Andriamanitra nanala ny akamoko tena sambatra fanovainiko ny foko neny ahoana Lila manomboka androany hiara iasitsika roa zay mihitsy efa Lila vaovao Lila kely pakato faly neny izy amintsika raka izy ny te hiara-palitohan'ny Lila sy neny tsarovy tsara fa ny zaza endry pakato tia manampy ny hafa manao ny anjara rarahany amin'ny mpifaliana de tena mahafaly any dada sy neny mahafaly any zoky ary indrindra mahafaly any Jesosy anampy anao zany Jesosy raha toa ka mangataka ny fanampiana isan'andro ianao zany de manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao ny fifaliana
AWR izay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana dia fifalianao anay ny miarabanao manaraka ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny fanirinay dia ny atonga ny fandarana izay alefa eto amin'ity onjapeo ity hitondra fanantenana ho anao. Asana efa tonga tao an-tsainao ny fanontaniana hoe taiza ireny tena nanehoana ny faratampon'ny fitiavana teto amin'ity tany ity? Jesosy no naneho ny faratampon'ny fitiavana, ny ohatra faratampon'ny fitiavana tamin'ny fotoana izay nahavoafantsika azy teo ambony hazo fijaliana, ary dia ho afantoka amin'izay ny fiarahantsika mandray fampairezana amin'ity anio ity. Eny no elohina ho faty Jesosy. Tsy maintsy maty no fantsihana teo ambony hazo fijaliana izy. Voatery nitondra ny hazo fijaliana izy. Maty teo amin'ny toerana izay tokony ho nahafatesanao, sy tokony ho nahafatesako Jesosy. Nitondra ny hazo fijaliana teo amin'ny toerako sy teo amin'ny toeranao Jesosy. Olombelona izy no nitondra an'izany hazo fijaliana izany. Tsy maintsy tonga olombelona izy mba hahafahany manatanteraka ny iraka izay nampanaovina azy ho famonjena sy ianao. Tamin'izay fotoana izay no ny fahosany vokatry ny harerahana sy ny fanaintainana, no ny fahaverezan-draha be loatra vokatry ny famaizana azo nandritra ny fitsarana, dia navesatra tamin'i Jesosy loatra ny hazo fijaliana tamin'ny maha-olombelona azy, ary dia niozohozo teo ambany vesana izy. Lehilahy anankiray nantsoina hoe Simona no nangatahany miaramila Romanina hitondra ny hazo fijaliana ho an'i Jesosy. Dia niaingany dia Simona no nitondra ny hazo fijaliana Jesosy. Na dia teo aza ny harerahany sy ny alahelony, dia nijanona ho mahery fo hatrany Jesosy. Feno rano lohany nefa nahitsy sy feno fanajana mandrakariva izy. Ny miaramila Romanina tamin'ny fiarovan-tratra mantso-pika nanaovany, ny lefona teny an-tanana, dia namindra teo an-daniny roa, saingy ny namana sy ny fahavalo anjatony dia nanaraka an Jesosy. Ny fangaro teo avokoa. Vahoaka marobe, vehivavy no nitomany mafy sy ny gogogogo, niparitaka aingana dia aingana ny vaovao, no samborona no elohina ho faty Jesosy avy any Nazareta, ilay mpaminany malalan'i Galili, ilay nanasitrana olona maro, nabokana kilemaina, ilay nanangana ny maty, ilay namoky olona maro tamin'ny sakafo, ilay nanao fahagagana tsy voatanisa intsony, ary naneo fitiavana tamin'izay toerana rehetra nalehany. Indro no elohina ho faty. Ankona ny tanàna ray manontolo, tamin'ny fahasarotana ninony maro an'izany vaovao mampalahelo izany. Eny, tsy amin'izao fotoana izao ihany no ahafahantsika mandre vaovao mampalahelo tahaka an'izany. Fa efa tamin'izany fotoana izany, vokatry ny tsirariny. Henatra inony ity, hoy ny hikany sasany, ahoana no hanaovany an'izao amin'ity olona maty ho ity sy mahafinaritra ity? Ny amaro hatrany ny olona izay niazakazaka
nanatona ny lalana mitondra makany amin'ny toerana famonoana zay nitondrana ny azo fijaliana tondrana an' Jesosy ihany koa ny olona narivony zay nivory hanao ny fetin'ny Paska dia nanaraka ihany koa zany fizorana izany. Feno lehilahy, vehivavy, ankizy izay naniry ny ahita farany ity olona hafa kely sy mahafinaritra ity kanefa dia hoelohina ho faty. Indro izy nilaza izy fampanjaka ary dia toa miendrika andriana tokoa Jesosy na dia vita tamin'ny tsilo aza ny satroboninahany, ny tsika izy na dia feno ratra aza, nanofa ho fatanana tamin'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy teny amoron-dalana izy. Na alahelo mafy reto ankizy reto raha nahita an' Jesosy satria vao 2 andro lasa tokoa zay dia niara-ny hiry izy ireo hoe hosana ho an'ny zanak' Davida raha niditra tao Jerosalema Jesosy. Fantatra Jesosy fa sarotra amin'ireo ny ahafantatra hoe nahoana no manaiky fotsiny hoentina ny Kalvari namany. Zay azo natao zao dia ny maneho azy ireo fa tsy kanosakory ny zanak' Davida, tsy kanosakory ny zanak'Andriamanitra, afaka miaritra, tsy mandositra ny fijaliana ratsy indrindra na hatra amin'ny fahavalony taminy izy. Niezaka ny mpanohitra ny fahamarinana mba hampiaiky an' Jesosy, hampilefitra ny lohaliny tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana mpamadika an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Saingy nijoro hatramin'ny farany izy, mazava loatra, Andriamanitra izy no tokony hankofana fa tsy ny mpitondra fanjakana na ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Zao no nitenen'i Jesosy indray mandeha ary tsara ampatsiahivina antsika. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naresy izao tontolo izao. Raha ny fijerin'ny olona an' Jesosy nanantona ny hazo fijaliana dia noporofoiny tamin'ny fihetsika nasehony sy ny endriky ny tarehiny, fa manatona ny fahafatesana tahaky ny andresy izy tamin'izay fotoana izay. Sy fiatoana kely ny dia dia nijanona koa ny miaramila, ny teny moramora tamin'ny vehivavy nitomany mafy Jesosy. Zao no niteneniny: zanaka vavy ny Jerosalema, aza mitomany aho fa mitomany tena nareo sy ny zanakareo. Tamin'ny palefahana no nanambarany melony fahoriana zay anjera amin'ny taniny no niotan'ireo mponina ao aminy. Tsy nilaza fa tsy teny vitsy monja Jesosy, nefa ireo dia nampiseho ny herim-pony sy ny fahazony antoka fa ny asany dia hivoaka ho mpandresy amin'ny farany, satria aoka tsy ho adinontsika fa Andriamanitra midina ho olombelona izy mba hahafahany mamonjy atsika. Tsy manafoana amin'Andriamanitra azy zany. Tonga izy mba hamonjy atsika fa tsy hamonjy ny teniny akory. Tonga izy hiady ho antsika fa tsy hiady ho azy akory. Nandalo ny vavadin'ny tanàna ny rehetra ary niakatra ny lalana miakatra sy mikitontoana makany Golgota eo amin'ny toerana antsoina hoe Ikarandoa, izay namonoana tamin'ny hazo fijaliana ireo mpanao ratsy gaigila taona maro lasa izay. Miaramila anankiray no nanatona niaraka tamin'ny marto sy fantsika, noraisiny iray tamin'ireo tanana izay nanasitrana matetika ny marary. Rehefa nanomboka namantsika ilay miaramila dia sady nijery an' Jesosy ary nanontany tena hoe: fa nahoana ry ty lehilahy ty no tsy maintsy omboana amin'ny hazo fijaliana? Dia niato izy ary niaino an' Jesosy ny teny. Zara raha fimonomononana izany feo izany, kanefa ity miaramila jentilisa ity dia tsy nandrena oviana zavatra tahaka an'izany, nivoaka avy tamin'ny molotry ny voaheloka ho faty teo amin'ny toerana io. Zao mantsy ilay feo: raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ary dia naveriny Jesosy hatrany io teny io raha mbola nilentika tamin'ny nofo ny fantsika faharoa: raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ao amin'ny Luka 7:20 ka ny 7:30 no ahitanao an'izay. Luka 7:20. Eny fa na dia tamin'ny fotoana namantsiany miaramila ny tongony aza dia tsy nanonona fitarainana na sanatria mivava ny teny ratsy Jesosy na nanozona
na nanometsiny na koa namoaka kikana fahamaliana faty fa dia lay feo malefaka ihany no re manao hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ity fomba fiteny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ity dia lasa anankiray amin'ireo hafatra goavany hazo fijaliana. Mamela, mamela, mamela. Tena afinaritra raha toa ka izaho sy ianao izay milaza ho mpanaraka ny Kristy no manaraka ny ataony ihany koa rehefa sendra ny olona manao ratsy. Raha mitranga aminao tsy ho ela sanatria ny sy ny olona masika aminao na ny an-tsekoly na ny an-trano dia azonao ataony manandrana ny milaza tahaka an'i Jesosy hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Amin'ny famelana eloka dia hitahiry ny fonao amin'ny fiadanana ianao ary ahazo ny fanampian'Andriamanitra. Natsanga miaramila ary zao ny hazo fijaliana sy ny entany mavesatra sarobidy. Angamba lehilahy 4 na 5 no voaterinanao an'izany asa izany. Nataon'izay tsy foan'ny hazo fijaliana tamin'ny lavaka tamin'ny tany ary dia natsatony teo izany. Ny onjany izany dia tena nahatsiravina tokoa tamin'ny sandry ny velatry ny mpamonjy. Saingy mbola nanohy ny teny ihany Jesosy hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Maty tamin'ny fomba niadana sy fialanaina goavana Jesosy. Nanatona mba hijeriny zanak'Andriamanitra mialaina ny vahoaka. Natsanga mpisorona ny fiambenana sady nifaly no ny fandresena izay noheveriny fa azony izy ireo. Nitomany azy ny vehivavy izay nanaraka an'i Kristy. Ireo izay nosotraniny dia nampiondrika ny lohany, ny fotorotoro ary ny ankizy ihany koa dia teo. Nijoro teo anilan'ny ray aman-dreny izy ireo. Ny maso mifantoka teny amin'ny hazo fijaliana ary ny ranomaso nikoriana tamin'ny endriny. Tsy ankizilahy, ankizivavy hafa koa izay nifangaro tamin'ny vahoaka na nampikasana tamin'ny fony manontolo anao izay azony natao mba ampahirezana an'i Jesosy. Resy ve ny fahamarinana? Nandoalika ve ny marina? Jesosy mahantra hoy ny fandrenesana ny feon'izy ireo. Tena tsara loatra tamintsika izy. Ny tantara tsara loatra ihany koa izy. Nanao izay rehetra azony atao izy hanamaivanana ny fahoriana izay nandalo teo amintsika. Nahoana re? Nahoana no fahatakan'izao izy? Tsy nisy namaly, tsy nisy nalala. Ary manamafy an'izany ny teny Jesosy hoe tsy fantan'izay ataony. Nefa misy valiny anankiray mazava. Tsy azo nofoanana ny didin'Andriamanitra. Tsy azo hovaina ny didin'Andriamanitra. Tsy maintsy fahafatesana ny tambiny ota. Ary Jesosy dia nanaiky ho faty teo amin'ny toerana izay tokony nafatesako, tokony nafatesanao mba hahafahako sy hahafahanao manana fotoana hibebahana iverenana amin'Andriamanitra. Ho famonjena aso, ho famonjena anao izany na tonga an'i Jesosy nanaiky ho sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny ora manjombona iotako sy niotanao dia nampijaly an'i Jesosy tamin'ny fijaliana loza indrindra, tamin'ny fijaliana manala baraka indrindra. Ny fahafatesan'i Jesosy dia nanapaka ny fatorako sy ny gadrako ary ny anao ihany koa. Ary dia nanomboka hatreo dia azontsika ny fahasoavana sy ny famonjena mirindra. Misaotra anao izay Jesosy. Minao fa handray ny famonjena izay natolotra Jesosy ianao tsy antery fa ampitiavana. Amen. Stillness filled the heavens on crucifixion day. Some say it rained, I don't know if it's true. Heritage Singers. But I can just imagine
The angels all stood ready to take him from the tree. They waited for the words from his voice, and when he asked the Father, why hast thou forsaken me? They watched the Savior die of his own choice. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. As the sun slipped away, the skies turned to gray, and when Jesus gave his all, that's when the tears begin to fall. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. AWR Téléphone 034 06 797 62. 033 37 106 13. Tanora mandray andraikitra, mitondra fanantenana. Asaina ampitiavana isika tanora ndray aman-dreny hanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana natao ifampidinidiniana amin'ny tanora izao. Matetika dia mitebiteby mandrakariva isika ray aman-dreny amin'ny hoavin'ny zanantsika, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitondrantenan'izy ireo. Soa ihany anefa fa misy ny fanantenana. Dia asaina manokana isika ray aman-dreny ary amin'ity anio ity anongilatsofina tsara fa torohevitra mahasoa mikasika izany indrindra no entina ho antsika eto. Dia ahoana? Tantara nosoratany Rota Sitrakinyaina ho velomin'ny nary sy Fanja. Lozinina rery lanitra ny lazain'iny zaziny e. Mariny, mba miezaka amin'ny teny sy mananatra ihany isan'andro ny tena fa toa tsy misy vokany. Marina moa. Fa inona ry vololona ny dia mahavarinana ho ato a? Efa ela ny nandona tao ambaravarana fa tsy misy mahare mihitsy. Mandroso rery zafy a. Miala tsiny rehefa ohatra ny varim-bariana e. Ka manahoany zato izy e? Salama tsara. Odry, fa marary anga ianao samy maninona.
toa malaindaina be ny ihany ko. Tsy maharary ary zafy fa misy zavatra mampiasa ny lohako mihitsy a. Lazao ry vololona zay mahazo anao a. So mba misy azoko anapiny. Fa inona aloha ny antondiany zafy tsy maiko zany fa tantarao aloha zay mahazo anao misy inona. Manahirana mihitsy ry zafy mitaizany reto ankizy a. Fa manahirana hoany misy inona azavao fa tsy azoko ry vololona. Manana olo tiana hono le zanako ry zafy a. Angatsy lozy andray. Iza ilalao fa iza ndray ary fa ahoana koa moa no ahalalànao an'izany avetrano hoe lalao Ory zafy a. Oje tsy zaza kely tsony angentsika ry vololona. Ahoana moa ny tsy ahalalako an'izany. Mampimea mihitsy ianao tiribavy. Fa inona zao malozan'izany ka? Inona zao no mampimeanao amin'izany ka? Mariny raha nirainy aloha no mahahenao an'izao zavatra zao, angamba dia tsy fantatro tsony ny azo ny lalao. Tsy mbo miaino ny anadray aman-dreny tsony aniny ankizy amin'izao fotoana ry zafy. Mieritreritra n'izany rehetra izany a dia vaky mihitsy lohako mariny. Fa nga kosa mora manana olo-tiana ny ankizy dia atao hoe maditra ry vololona. Lalam-piainana tsy maintsy andalovan'ny olona rehetra zany. Inona ndray tsy tadidiny vololona nga nareo sy velo le tratra ny fampitatana fahiny. Mba mangina ngery zafy fa mamena trolona efa lasa zany. Ka zava-marina ny elona zaiko zaza tamin'ireny voakapoka beko fa nasoalo ilay izy mba nahatonga anana anjara tokantrano tahaka ny olon-drehetra. Ory vololona ahoany eno tsara ty. Aza-pitoviana mihitsy ny talosi ny ankehitriny. Zany ve no hikapohanareo ny ankizy tsy hoe ankizy tsony moa zany fa tanory tsy vahaolana re zany ry vololona. Ka inona ary zany ny tokony ataoko efa zava-dehibe aloha rehefa sanylazan'izany taminao izy ka zao tambatambazo izy. Zany ray very zafy no anampitamby azy fenao ty ve dia fa adala mivadika do mihitsy eny ataovy zay azono ny fony. Amin'izay izy tsy manafina aminao mihitsy zay zavatra tiany atao na manahira-tsaina azy. Ary na dia mananatra azy ianao dia fahadio, tena fahadio no manao teny mandratra. Zany tokoa moa zafy zany ny tena tokony ho atao. Fa tsy hoe fampitahorana no atao betsaka. Raha zany tokoa dia lasa tahotra fotsiny no anekeny anao ato an-trano fa rehefa ny ambadika tsy taza-masonao any izy dia zay ataony ihany ny ataony. Azonao tsara ny tiako lazaina. Nareo mianaka zao manomboko zao dia tokony ifandray am-posala amin'ireny mpiravavy reny mihitsy. Dia amin'izay tokoa anie izy ry zafy tsy mihafahafa mihitsy milaza zay ataony ihany. Dia mbo eo ianao no manararoatra manoro hevitra azy sa ahoana? Tena hafa mihitsy ny fitezana tamin'ny androntsika ry zafy fa amin'izao tena sarotra ny fitezana marina moa. Ary atao ahoana aloha zany zao ny fomba ilazana an'izany amin'irainy. Fantatrao ihany ny zodanao iny fa manahirana be amin'ny resaka amiko. Tsy olan'izany fa mahay zany fampiresaka tsara. Dia nareo mivady mihitsy no miaraka manoro azy zay tokony ho ataony. Ena zany tokoa ary ono ahy lazao fa miaino ahy avela ho any zany fa tsy misy dikany momba ninona ny tianao lazainy matahotra sao be voky izy.
tena fahafambaraka amin'ny tany amamonina anie zany ry zafy fa aza de miteniteny foany mariny de inona tokoa ary zafy ny ataoko mba iresahana momba an'izay hoe fananahana le fanaovana firaisana ranofo sy ny sisy zay sarotra beka tokony tsy de manavanana loatra ny resaka an'izany ko ohatry ny hafahafa be nge zany ry zafy na izana ny rainy de mafava zafy marina mitovy tsy misy valaka amin'izany mihitsy nahazo anay sy firy vadiko tamin'le zanakay voalohany ry vololona marina hoe le vo nanana olo tiana izy fa raha araka ny zavatra efa hitako aloha ry vololona tsy mety tsony ty manafinafin-javatra ty fa aleo tonga de vatanina foana ny resaka rehefa miresaka amin'ny ankizy rehefa le misangisanginina reo de araroty ampidirina aminy ny afatra inona koa moa ny tokony mahamenatra n'izany resaka firaisana ranofo zany miresaka an'izany tsy mahamenatra fa ny zanaka voadona vokatry ny tsy firesahana sy ny tsy fanoroana azy zay tokony natao zay ny tena mahamenatra sy mahafabaraka lavitra tena mariny zany zafy mariny ataovy malalaka tsara ny saina ry vololona fa ny tena hevitra tsara ihany koa de ny boky atao inona boky mahazo to mividy an'ireny boky mahaso momba ny tanora reny de ampirisio ny ankizy amaky an'ireny de aza adino indrindraindrindra ny mivavaka ho azy isan'andro zavatra tsy mbola nieritreretin'ny saiko mihitsy zany zavatra lazainy zafy azy zany tsy angatakandro tsony aho fa ho ampiariko daholo zany fa ity koa ny tena zava-dehibe ry vololona mahaiza ny faneo fitiavana eo mason'ny ankizy nareo mivady zany ataovy hita taratra hoe tena mifankatianareo zany de anehoy izareo fitiavana koa ny ankizy fa tsy hoe rehefa niraka sy hibe de azy ihany vo mba miantso azy misaotra le ry zafy tamin'ny torohevitra tsy tamoa fa fianarana ny fiainany de tsy andriko indray zany zay ahatongavany velo iresahana aminy amin'izany zavatra zany ary aleo amin'izay ande ka fa andesahady fety ianao aka le mizana tavela ao ambany tohatra fotsiny ny eno nantondiako de aza miasa saina tsony rery vololona ianao koa alovy ao rehefa mbola mindeha androtsabary aso de tara mpianatra mampamangy hoy ny fitenitsika hoe ny azo ny vanikolakana ny tanina ny riny ny tsara manana didy ary sika ray aman-dreny hanabe ny zanantsika amin'ny maha olona feno azy ireo fa tsy amin'ny lafiny sasantsasany fotsiny ihany mba tsy honenina ho antsika ray aman-dreny any oriana torohevitra omenao ny mpiainao antsika indray ary namana Elion dia fifaliana ho anaindray ny miarabany tanora rehetra ary ny ray aman-dreny ihany koa satria tsy misy ny zanaka raha tsy teo ny ray aman-dreny amin'ity anio ity dia mifantoka bebe kokoa amintsika ray aman-dreny ny resaka mikasika ny fanabeazana ny tanora isariana ny sainao ny toejavatra vaoniseho tsy ela izay teo amin'ny renim-pianakaviana anankiray atakaranao ny mahazava-dehibe zany hoe fanabeazana ny tanora izany fanahiana alahelo izay no hita sorotra teny amin'ny endrika ity renim-pianakaviana anankiray ity toejavatra mahavaky folo ny tranga satria ny zanany vavy matoa vo 13 taona monja no raiky-pity tamina lehilahy 20 taona izay efa manambady nitoejaza ilay zanany ary tapa-kevitra ny findra hiara-mipetraka amin'ilay rain-janany mihitsy ity zanany vavy vo 13 taona ity sahiran-tsaina ilay renim-pianakaviana niezaka ho izy nandresy lahatra ny zanako hisaraka amin'io lehilahy io
satria fantatro fa tsy manam-pitiavana azy ilay lehilahy fa nanararoatra ny tsy fahamatorany fotsiny. Fantatro fa mahatsiaro voafitaka ny zanako kanefa miny mamony sofina tsy tiandriany zany izy. Ankehitriny dia manamafy ny amin'ny hoaviny reto zanako roa vavy zandriny aho, tsy tiako hanana fiainana tahaka izany intsony mantsy izy ireo. Azonao an-tsaina ny ratra-posiny tebotebony zany reny mpianakaviana izany. Mitombondro manalina ny trangan-javatra tahaka an'izany amin'izao fotoana ianantsika izao. Raha mamaky gazety ianao na mijery televizion na mijery ihany koa ny internet dia manao sesilany ny toe-javatra tahaka an'izany. Fanaovana firaisana ranofo aloha loatra tsy ampandiniana izay mety ho vokatry ny zavatra ataony izay no mahazo ny tanora ankehitriny. Vokatr' izany dia mitombo hatrany koa ny isan'ireo tovovavy be voka fahatany sy ny tovolahy voan'ny aretina voatery mampijanona ny fianarana, mitady vola amin'ny fari-pahaizana mbola saika tsy misy mihitsy. Manoloana an'izany zavatra izany anefa etsy andanin'izay dia tsy manan-kalahatra koa ny ankamaroan'ny mpanabe, ny ray aman-dreny, ny mpitondra fivavahana, ny fanjakana indrindraindrindra fa dia mijery fotsiny. Misy aza moa mpanabe mahabe voka ankizy. Nahoana nefa dia tompona andraikitra voalohany hatrany ny ray aman-dreny ary vokatry ny tsy fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra amin'ny fanabeazan'ny zanany no antony fototra mahatonga ny tanora hanaonao foana. Tsy azontsika ekena mihitsy ny hoe hoain'ny tanora fotsiny amin'izao ny mitondra ny tenany tsy misy mpampianatra, tsy misy mpanabe. Ekena fa miasarotra ny fiainana kanefa maika hanasarotra n'izany ny fanaovana atsirambina ny fanabeazana ny ankizy handeha amin'ny lalana tokony ho alehany. Etsy andanin'izany anefa dia misy koa ireo ray aman-dreny izay mahatsinjo lavitra ary mahita fa ny fanabeazana ny zanany araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao dia hanamaivana ny vesatry ny fiainany aoriana kely monja. Dia anjarantsika no misafidy na manao lohalaharana an'ilay fitadiavana ary tsy mihevitra mihitsy ny fanabeazana na koa tsy maintsy mitady vola ihany saingy tsy manao atsirambina mihitsy lafy ny fanabeazana hanamaivanana ny ho avy. Matetika mantsy ankin'ny ray aman-dreny amin'ny mpanabe any an-tsekoly fotsiny andraikitra tokony ho raisiny mikasika ny tanora sy ny fitiavana, indrindra mikasika ny firaisana ranofo. Misy ray aman-dreny sasany mieritreritra fa tsy ilaina mihitsy zany, misy mihevitra fa mandeha ho azy ny tokony hafantarany ankizy an'izany, misy iza mieritreritra fa tsy misy dikany zany ary ny ankamaroany aza dia tsy mivonona ao amin'izany mihitsy. Rehefa vola zanany voanaovany kabary. Ka ireto ary misy torohevitra vitsivitsy anampy ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny ankizy momba ny firaisana ara-nofo. Voalohany indrindra dia ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny na ny mpivady. Ny fifandraisan'ny ray aman-dreny na ny mpivady eo an-tokantrano dia tokony hadio sy feno fitiavana. Izay no sary tokony ho hitan'ny ankizy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny. Ny tanteraka tsy misy fantatry ny ankizy foana no hoe tsy tanteraka ny ray aman-dreniko sy ny hoe miaina amin'ny fiainana tsy tokony hiaina ny ray aman-dreniko. Samy hafa ny hoe miezaka sy ny manao tsirambina. Inona moa no mazava-dehibe an'izay hoe fahitan'ny ankizy tezaina ao an-tokantrano izay ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny lafiny ara-pitiavana. Ny fampianarana sy ny fananarana ambava ataonao ray aman-dreny dia tsy mandaitra raha toka mifanohatra amin'izany ny fomba fiainanareo mivady ao an-tokantrano eo amin'ny lafiny fifandraisana ara-pitiavana. Eo amin'izay lafiny fitiavana izay ohatra dia izay karazam-pitiavana hitan'ny ankizy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreniny no raisiny ho modely. Ka rehefa mahita ny fanohatra amin'izany izy ivelany dia tsy hasitona azy izany. Fa raha ny modely maloto fahita matetika eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny kosa no hitany eo amin'ny fifandraisam-pitiavan'ny ray aman-dreniny dia tsy hanahirana azy ny anaraka ny fiainan-dratsy iainan'ireo namany any ivelan'ny tokantrano izay mitovitovy amin'izany. Matetika ny ray aman-dreny izay tsy mifankatia dia tsy afaka maneho fitiavana ny zanany ihany koa araka ny tokony ho izy. Hanika mitady fitiavana ny ivelan'ny trano ny ankizy ary dia tatazany mpanararoatra fotsiny. Ka dia zava-dehibe mihitsy zany ny hanomezan'ny ray aman-dreny ny mpivady ao an-tokantrano modely
ny amin'izay hoe fifankatiavana izay na sy tanteraka aza fantatra foana ny miezaka sy ny manao tsirambina manarak'izany a dia ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tokony hivelatra ao anatin'ny fahatokiana tanteraka sy ny fifanajana izany misy ray aman-dreny mametraka elanelana eo aminy sy ny zanany ndrao mahatonga ny fahefany hiena ny fifanantonana akaiky amin'ny zanany efa tsy mety tsony zany ankehitriny zany fomba fanabiazana izany dia tsy mety ny fikaroana atao dia nahafantarana fa ny fifampiresahana akaiky ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany no tena tsy ambaratelo ny fahombiazana indrindra moa fa rehefa mitombo taona izy taloha rehefa kely ny zaza no tena akaiky ny ray aman-dreniny rehefa mitombo taona le zaza dia miamiataka ny ray aman-dreniny fa ny fikaronana atao dia maneo mazava tsara fa ilaina ny fifamatoran'ny ray aman-dreny amin'ny zanany arakaraka ny tombon'ny taonany aza ilaina ny fifampiresahana ro zanakao reo a dia manana tombontso manokana hanana fahalalana angakaingana be dehibe kokoa no ianao noho ny fandrosoany eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia taloha tsy nisy telefona zao misy telefona taloha tsy nisy ordinateur sy ny fifandraisan'ny ordinateur amin'ny internet amin'izao fotoan'izao efa tena mandehibe zany amin'ny alalan'ny telefona azy ny ankizy a dia efa afaka mampitombo ny fahalalany etsy an-daniny zany ny boky sy ny sisa noho izany a dia mety hanana fahalalana bebe kokoa ny amin'ny zavatra sasantsasany no ianao ray aman-dreny azy izy ny zava-dehibe zany rehefa mitombo taona ny ankizy indrindrandrindra dia izay fifanakaloza-kevitra izay fantatra fa amin'izao fotoan'izao dia mitombo afolo eny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona eto ambonin'ny tany indrindra fa ny olona izay manana serasera amin'ny alalan'ny internet ary ao anatin'izany zanakao aleo miresaka inona moa ny ifandraisan'izany hoe fifandraisan'ray aman-dreny sy ny zanaka izay tokony hivelatra ao anatin'ny fahatokiana tanteraka sy ny fifanajana izay atao ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra indrindra fa ireo tanora efa zokony ny tsy fisian'ny fifanajana sy ny fahatokiana ilay antsoina hoe fidelité amin'ny teny frantsay a no fototra tena manapotika ny fifandraisana rehetra na mpinamana izany a na mpifankaty izany a na miray aman-dreny sy ny zanaka izany ny fifanajana ny fanajana izay ny fanarahana ohatra ny fahatokiana amin'izay ny ekena zany dia zavatra tokony hifanabiazana ao an-tranony tsy maintsy ianarana n'izany fifanajana sy fahatokiana izany voalohany ary isika ray aman-dreny ny tokony no modely voalohany amin'izany amin'ny lafiny rehetra tsy tanteraka isika fa rehefa diso dia aloha mitsotra fotsiny hoe nanana fahadisoana raka izy tamin'iny a mametraka le valeur ho anao zany fa tsy mampidina ny valeur anao mihitsy mba izy anao zany dia ampianaro zany zanakao ny amin'ny mahazava-dehibe an'izay lafiny rehetra izay eo amin'ny fiainany aleo ajanontsika eo alohany amin'ny androany a fa azontsika toizana indray zany a amin'ny manaraka ry ray aman-dreny biazo ay mitondra tena ny zanakao manana fotoana ampianarana azy mikasika ny fananana ra-pahasalamana hiarovana azy amin'ny vovoka tsy niriana sy ny areti mifindra azo avy amin'ny firaisana ranofo izay varavarambe misokatra ho amin'ny sida dia anjarantsika ray aman-dreny zany manao fampiarana eo ambany fitarian'Andriamanitra dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjaniainana natotosany fandarana ho anao teto isaorana ny ekipan'ny feo ny fanantenana ny arana atomombana izao fandaharana izao ny sana ny lafin'ny teknika na manao naritiana tompona andraikitra Elion Ndre Mitantso ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Indrindra nampianatra hihiry lay fity nomena
Ay hidu anacha samba chofamana nana Sao chindindade misao chabe diabe tiwa dinuane yana Dini mamiri Dini masu Tiafakat one thank you Mami Q AWR Zay lay onjany fanantenana Faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana nitoetrany ny fandalianantsika ny amin'ny fanandramany Elia izay nandositra noho ny fandrahonany Jezebela reraka tsy mahazakazaka izany lohateny ianarantsika anio tsy navita ny hazakazaka intsony Elia koa nivavaka indray izy ity vavaka anankiray ity dia hafa tanteraka tamin'ilay vavaka feno finoana nataony teo an-tendrombohitry Karmela tantaran'izany ny mpanjaka voalohany 7:7 io vavaka teo tendrombohitry Karmela io dia novalian'Andriamanitra teo mason'ireo mpisorona sy mpaminany ny bala sy ireo tandapa ary ireo olon-tsotra teto kosa nefa dia vavaka tsotra sy fohy no nataony tamin'ny mpamoizam-po inona moa ny lazainy Elia tao amin'izany vavaka izany andeo vakintsika ny mpanjaka voalohany 7:7 mpanjaka voalohany 7:7 fa izy kosa nandeha lalany andray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako aho rehefa afaka nitokana irery Elia dia nanjary nanamelo tena tsapany fa fotoana mety indrindra ho an'ny fanavaozana lehibe teo amin'ny Israely no voasakany noho ny nandosirany tsapany fa nandiso fanantenan'ireo izay nilaza izy ary tsy manan-kery ianao na inona eo anatrehan'izany izy koa teo ampandiny tena tao anatin'ny fahoritsaina sady fantany tsara ny tantaran'ny fireneny dia hita ny toerana tena misy azy marina na izy sika na iza dia tena mampahorony mahita ny tenantsika amin'izay tena toetsika marina tokony ho velom-pakasitrahana nefa sika no ilay teny fikasana fa na toy inona aza ny fahotantsika raha ao amin'ny Kristy isika dia Jesosy no hitan'Andriamanitra rehefa mijery antsika izy azontsika ataony mitaky ny fahamarinan'i Kristy ho antsika aiza indray no misy fanantenana lehibe mihoatra noho izany hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipianina 7:7 ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana sorena tanteraka ny amin'ny tenantsika isika rehefa tratry ny fiketrahana indraindray aza manomboka mihevitra isika fa ny fahafatesana no an'ny vahaolana hitantsika amin'ny tantarany Elia fa izany mihitsy no noheveriny ho vahaolana tsy nazaka intsony izy ka nanao hoe aoka izay alao ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako aho ny vaovao mahafaly nefa dia izao tsy mba nanameloka azy ilay mpanasitrana lehibe Andriamanitra no mahalala tsara kokoa ny tena manjo antsika rehefa tratry ny fiketrahana ara-tsaina isika izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe dia eo amin'ny Kristy takila 110 hoy izy eo amin'ny fotoana ivavahantsika dia mety tsy ahita pirofo manokana isika
momba ny iondrehan'ny tavany mpanavitra eo ambonitsika amin'ny famondram-po sy ny fitiavana nefa tena izany tokoa noho izy mety tsy ho tsaroantsika ny fikasiany antsika hitamaso nefa ny tanany dia eo ambonitsika ampitiavana sy ampangorahana fatratra fantatr'Andriamanitra fa lavitra loatra ny alehantsika dia tahaka ny Elia kanefa indraindray tsy maintsy miandry antsika tsy azakazaka intsony izy aloha vao afaka miditra an-tsehatra. Jereo ny ataon'ny mpamonjy voina mailo de mailo ny mpamonjy olona latsaka anaty rano miandry an'ilay vonjena tsy ahatsiaro tena intsony amin'izay fotoan'izay ny mpamonjy vao afaka manavitra ilay mila vonjy. Andesika indray fanantenana sy fampahirezana avy amin'reto andininy reto. Raisoanao mihitsy ny lazain'izy ireo. Salamo 4:9. Salamo 4:9. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Mateo 5:1-7. Ary Jesosy noho nahitany vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Salamo 7:7. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Isaia 7:5-7. Isaia 7:5-7. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjosika kosa nanao azy nokapoina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana anazy hontsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy nasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehova niatra tamin'ny avokoa ny elontsika rehetra. Ireo teny feno fampanantenana famonjeny ireo no isarahantsika indray androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.